Manolotra ny raha batoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana noho ny fikorontanan'ny atmosfera dia saika nahazorana aloha ny akamaroan'ny faritra maro teto Madagasikara indrindra tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny ilany afovoany andrefana ary ny faritra sasany teto amin'ny afovoantany. Anio ihany izy io no mandalo eto amintsika fa kosa vinavinaina isava miandalana izay manomboka rahampitso anatin'ny 3 andro. Mivaratra aza malefaka araka izany nandrafitra ny toetry ny androntsika ka mety ahazo vahana indray zany ny zavona vao maraina amin'ny akamaroan'ny toerana maro eto Madagasikara. Maripana araka izany dia isy fidinany kely ny maripana ambany indrindra amin'ny toerana misy zavona fa maripana ambony indrindra kosa no atombanana isy fiakaran-kely indray indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara, ny ilany afovoany andrefana sy ny afovoantany ary ny ilany atsimo atsinanana sy afovoany atsinanany Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipiriana ary vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahana mety arahana orana malefaka indraindray morontsiraka mifahatry menabe sy morombe. Mifahatra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na ibany toerana kokoa ny masoandro aoreny ny zavona na azavy tamin'ny maraina ho an'ny atitany iray manontolo sy any amin'ny faritra atsimony Madagasikara eny. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety mbola azo orana tandrifindrahona ihany indrindra ny farany tolakandro na ny alina any amin'ny morontsiraka mifaritra atsimo andrefana, androy ary anosy. Andrahona na andrahona mitsitokotoko any amin'ny faritra atsimony Madagasikara. Faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina amin'ny 10 hatramin'ny 12 degré zao amin'ny afovoantany, 11 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 130 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Amin'vilan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia indray ary dia saika azorana tandrifindrahona ny morontsiraka mifaritra atsimo atsinanana. Ny faritra hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny ary mbola hita taratra eny foana ny zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny faritra atsimony Madagasikara eny. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 15 hatramin'ny 19 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 5 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny. Ny fihinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary no maranantsika sahady dia mety azo orana tandrifindrahona indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina any amin'ny faritra atsinanana, ny tapany atsimo ny faritra loatra mangoro, vatovavy, fitovinany, atsimo atsinanana ary ny tendrony atsinanana amin'ny faritra Moromani, Matsiatrambony ary Iorombe. Amin'ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny aorian'ny zavona na azava. Ny orana tandrifindrahona efa mahatra any amin'ny manodidina ny nosy be Samborana eny moa dia saika hitoetra trany indrindra ny alina na ny vao maraina be. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 14 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 17 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana, 30 na 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary Melaky. Vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao maro manaraka indray. Velo matobaka.